misorana irapoerasaina amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy ireo rehetra izay narain-davitra amin'ny fikarohana vahoaka sy ny famahana ny fiavisa politika ka nametaka avo ny fiavatanjara ary nampandevitra ny antoko politika ary ny fanarahana atao anatin'ny sodarana na ny feuille de route izay eken'ny fivondronana antoko ary fikambanana politika sady nakasoavo ny fianakaviana isan-pirenena dia noraisa rehetra isafidianana izay hokaministra na ny premier ministre de consensus avy amin'ireo vondrona politika maro isan-karazana. Azo lazaina fa mendrika avokoa ireo anarana natolotr'ay na eo amin'ny lafiny kafety zany na eo amin'ny lafiny fitiavan-tanindrazana ary dia noraisiko tsirairay avy izy ireo mifampidinika sambo mba ahafahana mijery tsara izay lalana tena mahasoa ny firenentsika indrindra amin'izao dingana farany namovany tetezamita izao. Efa ao anatin'ny repoblika fahenana tanteraka isika ankehitriny satria efa mipetraka ny lalam-panorenana fantandrona kosa dia ny ametrahana rafitra iraisana ary mazava irosona amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary indrindra mba ahafahantsika manetaka ireo olona ao anatin'ny ampanjakana rehetra fombahoaka ao anatin'izany repoblika faefatra izany. Noho izany dia ankoatran'ireo PCP fa voalaza ao anatin'ny sorodalana dia misy toetra takiny ary fotkely bebe mibaika ny fanendrena ny praministra iraisana satria ny praministra sy ny gouvernement hoatsangatsika no anampy ny CENI amin'ny fanampotosaina ireo fifidianana rehetra ifandrindy eto amin'ny firenena. Izy ireo no afaka ny fitoviany ny fifaninana rehetra eo amin'ny fifidianana na ny égalité de chance izany sy tsy fitondraizanany mpanao raha-panjakana na ny neutralité de l'administration. Ny praministra iraisana hotezetsika izay asa ao anatin'ny fetitaona voafeky dia tokony olona matahotra n'Andriamanitra, tokony olona mitanjo manakariva ny famarinana, tokony olona mainty mandeha fisipo eo amin'ny andraikitra-goavana ankimon'ny firenena aminy, tokony olona ny fampihavanana sy ny fampiraisana ary anatanteraka ny fidianana amitsaka ny fiandavana. Mandinika rala ny tena na makafaka na kambona na kambana mijery ny lafitsara sy ny lafitsy ratsy rehetra fa indrindra ny tombontsoa avy ny firenena. Noho izany dia nanapa-kevitra ary niopana tamin'ny andriamatoa generaly Albert Kamidital ny safidy misy manantena ao fa ny praministra sy ny gouvernement ny firenena hotariany dia ho tena tsara sy ny fampiraisa firenena marina hitondra famonjana tanteraka eo amin'ny fananganana ny ratsy ny repoblika faefatra. Firenena milan'Andriamanitra ny firenena malagasy koa apetratsika eo ampelantanana ny fitantanana mandrakariva ny diatsika. Masina ny tanindrazana misotra tokola mahasitaka sokovaly. Gouvernement iraisana
Ary tsy matetika fa tsy maintsy mitantaraka zany a, zany hoe tokony ahitana ny soliteny an'ireo fivondronana na ny politika na ny antipolitika na ny fikambanana tsirairay avy izay nakasitaka sy nanaina ny atiatra aniny tonjota na ny soldarana izay matetasika iny. Zay koa zany efa manao azo avy satria fa nifanana ny mpaministra petaka ny mpaministra petaka loanya dia afaka manampy ny mpaministra ary manefa ny vola ny CV-n'izy ireo zany any mpaministra satria aty ny présidence reo rehetra zay atoky vondrona politika tsirairay azy zay iasikasana anatin'ny zany tetezany. Fanontaniana faharoa naperaky ny mpanao gazety ny mikasika ny hevitry ny fianakavian'ny iraisam-pirenena amin'izao fanendrena ny général famille vital ho premier ministre izao. Ny zavatra fahafantatsika aloha dia fanapakevitra androany zao dia efa fantatsy ny fianakavian'be iraisam-pirenena satria tamin'ny alina dia misy ireo candidat anankitelo angaka no anisan'izay hoe hiatefan'ny tafiky farany ary efa misy ny resaka antarity misany koa fanefasana ny gafidy ao anatin'izao zavatra tonga tafarany ho aliatsika izao ary miaramiainy ny rehetra fa volana vitsivitsy no hitatana ny mpaministra an'izany fitafanana an'izany tetezamisy zany ary izay ndrindra ny hoe hitaratsy ny gouvernement tafafaraitana no tsy maintsy asehoatsika ao anatin'izao dimy farany ny tetezamisy izao. Ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe aiza ho aiza ny toerana isy reto tsy voaray. Ireo candidat reo natosiky ny vondrona politika na politika dia ino fa misy ny fapitisany mpanao politika no nafehan'ireo izy fito ny radar zay enina moa zany ny ohatra hoe ny ao anatin'ny voaray ka tsy maintsy misy ny andraikitra zay afahantsika andraikitana amin'izy ireo ao anatin'izao fitatanana tetezana izao fa zay moa dia hoiteo ny toyany hoe ao anatin'ny gouvernement tavea fanasehatra hafa. Voalohanteny ny Premier ministre Camille Vital ny fisaorana ireo vondrona nanao anazy amin'izao hitantanany ny gouvernement iraisany izao. Misaotra an'ireo antoko politika rehetra izay nanoana ny tsy nanolotra ny tenanay anohy ny fitantanana ny tetezamita miaraka amin'ny filoavy ny tetezamita ny tenatao efa nitrany moa ny asa efa natao ary atotsika tonga amin'izao fotoana zao dia misy zavatra tsara no mitantanana ary matotsika tonga amin'ny fanaovantsinian'ny feuille de route suite logique la feuille de route manko zavatra amin'ny monsieur nangataka premier ministre de consensus samby ny safidina moa zay fitimianada dia raha nyterena moa ny antipatriamiko ary za matoky aloha fa zay rehetra samby mifankalala dobo mifankalala fantatra fa hoe samy manany antokony rehetra olona rehetra za re zany angambany tsy manana antoko efa zany tsy manakana fihavanana ao so mistinina ny général koa angambany tsy manana antoko miaraka aminay fa ny avy ny hevitra zay ka ianao nanontany teo hoe afaka miasa am'rehetra matoa isina ny gouvernement l'union nationale dikan'izay union nationale zany dia fiarahany rehetra eto amin'ny tany sy ny mbola tsy afaka mamarina zay fa satria vao zao mihitsy vao tendraina tsy maintsy eritreretiny fa tsisy zavatra totanina zany manao zavatra mandary manimba zavatra iezaka aloha ny ampalaka azy rovina tsy fantatra zay no tsy ohatrany filoany na folany satria betsaka nety Madagasikara ty ary betsaka olona mahay nety tsy maintsy safidina zany ny olona tokony atao fa ny zavatra apetraka eo satria ny zavatra tokony ho fantatra eo mila olona mitovy eritseritra mba ahafahana mijery ny vahaolana androsotsika any amin'ny republika fahiny. Fandrasana nafantatra arak'izany ny fijoroan'ny gouvernement iraisana ato anatin'ny fotoana fohy.
Fambahoana kosa hoe izy enina mianadahy kandida ho praministra. Miteny amin'ny anarana izy rehetra ireo Andriamatoa Pierrot Radonavelo. Io zany ohatrany karazana velorano nataonay teo hoe efa faneho makimakana dia tsy maintsy mitady zany ny fomba rehetra hoe ahoana ny fizarana ny andraikitra. Io zany atao hoe hitantarana ny sofizamita iaraha. Dia mbola misy eo moa zany fa ny système farany amin'izay moa dia ny président ny haute autorité de la population. Mitohy araka zany ny tantara ny fitondrana tetezamita izay hoezahana tsy haharitra ela loatra arak'izay tapaka hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy malagasy izay tanindrazana tompokasy tompokasy. Voalohany tenanay dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatongavantsika amin'izao firandrana izao na ananganantsika ny gouvernementa embony. Saotra sy mankasitraka ny foroava tetezamita no fanjakana izay nanombotra ny fisikisana aminay ka na indrenanay ho praministre le consensus ary nakany ny gouvernementa embony. Misaotra koa an'ireo rehetra mpampoko na vondrona politika ary ireo fikambanana samihafa nanolotra sy nametraka fitokisana taminay mba hitantananay ny gouvernementa embonana. Misaotra ireo rehetra nankahery sy nanao anto tamin'ireo tompon'andraikitra ambony hitazomana anay tamin'ny alalan'ny aina mandeha samihafa. Nohon' izany dia hiezaka ny tenanay ary manao mitoky fa tsy handisy fanantenana antsika rehetra ka hanaja ny fitokisana napetraka taminay. Tsy adino koa no misaotra ny communauté internationale izay nanaraka ary nampirisika ny fifanantonany sy ny fifandiniany teo amin'ny samy malagasy ka nahatonga antsika amin'izao tanjona izao isorana amin'izany ny fahendrenany ny vahoaka malagasy rehetra. Araky ny voasoratra ao anatin'ny feuille de route dia fanatanterahana ny fifidianana mbola ara-pameana ny gouvernementa embonana mba ho mangarahara sy demokratika. Mijery fanatsarana ny fiainam-pirenena fiainam-bahoaka fahampina ra-tsakafo fitandrovan'ny fandriampahalemana fanatsarana ny asa-panjakana na assainissement administratif fiaraha-miasa amin'ny tandraha sy ny mpamasy vola. Farany manao antso an'ireo mbola misalasala mba anatona sy hiaraka hanolotra ny olona izay everin'izareo fa afaka hiara hiasa amin'io gouvernementa embonana io na amin'ireo institution rehetra eto amin'ny fitondrana tetezamita. Manantena fahendrentsika rehetra satria masina ny tanjana. Saotra tompolay mankasitraka tompolay. Mitondra amin'ny teny fiarabanan'ny praministra Camille Vital voafidy ho praministra ny marimaritra iraisana ny ministra tonga velotanazy izay nitonondreo mpiara-miasa akaiky tamin'izao fiaonana izao. Ankoatra ny ekankasitrahana azy ireo kosa dia notsipihan'ny praministra Camille Vital fa na dia teo aza ireo zavanahirana no lalovan'ny université dia niravina tany zany no ny traikefa naseho ho famahana ny olana rehetra. Niezaka kosa ny fanjakana ankilany amin'ny famalina ireo etaeta amin'ny mpampianatra ho indrindra ny praministra. Niainga tamin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy eny amin'ny université amin'ny ankapobeny ny resaka ka hatrany amin'ny tontolo politika iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao nandalo tamin'ny zava-misy sy ny korotana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny ary ny fiatraikan'izany aty amintsika. Ampinamehezana ny fanazavan'ny praministra fa mandalo fotoan-tsarotra koa ny firenena malagasy ankehitriny toy izay misy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Famitsinana ny fiaonana ataon'ny ministra tonga velotanazy. Conférence des présidents couplières izay nafana nanapa-kevitra mikasika ny fidirana
sy ireo olana zavatra mavaizay amin'ny fampianarana mba nahatongavony amin'ny ménage no nyvoasiliky. Mbola tonga eo am-pelatana ministera lisy ny fanadisana azy dia resaka atao ihany koa tokoa mombana io moa eo amin'ny ministera sy ny université Antananarivo mikasikaizay vakireray sy ny président Antananarivo ny fomba rehetra anafingarana izany. Maria nafa tatazana tamin'izao fionan'izao kosa ny filohan'ny université ny Mahajanga. Nitarika ity fivorian'ny Copriens ity ny ministra tonga velona tanazy ny Copriens izay fivoriana filohan'ny université manerana nosy no fivoriana lehibe andiniana zavatra maro sy amaritana ihany koa ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny université manaraka. Ankoatra ny université anankiroa ary sy ny université manontolo koa fa ny lalam-pifanana visivisy ao anatiny dia azo atao tsara miditra ny volana avril ho azy io. Ny sasany moa dia amin'ny fiandohany io dia efa afaka miditra, ny sasany ary amin'ny faraparany ary. Ny mikasika ny fidirana amin'ny fampianarana 2010-2011 dia misy fepetra visivisy tsy maintsy tanterahana kosa. Eo ny fanatanterahana ny marimarika iraisana hitan'ny CSF sy ny fitondram-panjakana. Raha io ny tanteraka dia tsy fasarotana ny fidirana ho azy io. Eo koa ny fepetra izay mba angatanay filohan'ny université. Izany hoe ny atomomba ny nentimana izay vonona ny anatanteraka ny andraikitray amafiloha mitantana ny université anay. Fa ilainay kosa mba hotomombana ny oentimanana na eo amin'ny mahakasika ny fotodrafikasa zany ary indrindrandrindra momba ny aravony. Amin'ny ankapobeny zany dia efa fombonina ny amin'ny fidiran'ny université manaraka. Nanomboka tamin'ny siviora ny carnaval nahitana fiara ampolony sy olona anjatony olony seny avokoa mora fantatra amin'ny fanamiany. Masiana aloha raha ny fanomanana ity fotoana lehibe ity. Fanomanana moa zao fanomanana rehetrarehetra dia miteraka fahasahiranana foana kanefa ny zava-dehibe dia ny zao zavatra tsy mombana le izy afaka manentana ny fanatanana dia soratra anatiny. Zany hoe ny tena marina zany dia zahay ato amin'ny seny daholo reo zany tany tany districta ny faritra ary zahay amin'ny seny national. Ny anavaratra ny dia miakatra any Vanda vao ny azy ny route des hydrocarbures teo aloha lasa boulevard de l'Europe ankehitriny. Tonga fiolona sisin-dalana ombeny vokatry ny fahombiazana ty ezaky ny seny ity. Tonga daholo ireo le électoraux izay anaty kosa ny fididiana ny tokatrano anao an'le recensement. Amin'ny tapakandro faharoa indray zany zao dia andeha hidina any amin'ny arrondissement zay zany zao reo olona rehetrarehetra reo mizara arrondissement enina zany dia any zany manao ny fanetanana mikasika ny hoe fanetanana ny vahoaka tsofo anatin'ny district. Amin'ny herindray isaky ny boriboritany ny fanetanana sahany ny seny satria ilaina ny fanairana ny vahoaka mba hirotsaka ao amin'ny listy fidianana. Harena sarobidy ary ilainy ny zava-manan'aina rehetra tokoa ny rano antony ny fampandrosoana ihany koa satria vahoaka madio sy salama no afaka mamokatra. Toy ny firenena rehetra ary dia nanamarika ny herinandron'ny rano isika eto Madagasikara izay naompana indrindra amin'ny lohahevitra hoe le monde marche pour l'eau. Misy ary ny diabe ho an'ny firaisan-kiny amin'ireo vehivavy sy hoe ny mpianakaviana voatery hitady rano lavitra ka mandeha lavitra hatrany amin'ny 9 kilometatra. Diabe ny totosain'ny fianakaviambeny amin'ny ministeran-drano no tarina ministra tompona ndraiky miaraka amin'ireo mpiara-miambolantsika eo amin'ny sehatra fanomezana rano fisotro madio eto Madagasikara ety. Misy ihany koa fikambanana maro samihafa mandeha avy amin'ny fokotany ny sekoly manerana ny ray mivohitra rehetra dia nandray anjara tamin'izany diabe izany teto Antananarivo. Tanjon'ny ministeran-drano tamin'ny tsy fanaovana ity diabe ity ary ny fampihenana izany halavirana fitadiavan-drano izany ka iraha miambolantsika andro reny mpianakaviana izay voatery mandany fotoana amin'ny fahalavitan'ny tompo fitadiavan-drano. Eo ihany koa ireo zazavavy izay voatery mandany fotoana maro amin'izany fitadiavana rano fisotro izany satria sakana ho an'ny reny mpianakaviana sy ireo zazavavy ary misy fetraikany amin'ny fampandrosoana tokony hatao. Ny afatra voalohany apetaka dia
asapanrehetra manomboka hatrany amin'ny tonga fazokot fahazahoana zany ranosokmaany zany fa misy atao mitetery rehefa fotodrafinasa momba fanezana no atao ho atsika fotsy vahoaka malagasy zay ataotsika ny menandriamanitra tongony efa manana zany fotodrafinasa zany na manana aloha rano vadio afatra napetaka kadiona rano ny roa ambapolo marsa ho avy zao no hankalazana ny andresapirenena ho any rano anamarika izany any fisika eto Madagasikara ka nisamparana izany ity diabetis isy ihany koa ny fandarana manokana hoentiny ministeran'ny rano hanentanana ireo vahoaka tsy mandady harina indrindra faroapamatsy vola mba ziara iombonantoka amin'ity ministera ity ho fanomezana rano fisotro madio ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Sakina eny anivon'ny orinasa tsy miankina ny fiahinan'ny fahasalaman'ny mpiasa ao aminy antokisiny association médicale interentreprise tana na anitra izany hoe toby ny karakara ny fahasalaman'ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina mba amin'ny vady aman-janany voafeny lalàna ny fisian'io. Isan'ny tombotsoan'ny mpiasa amin'ny fidirana mitetataky foana ny fisoroana ny loza mety tranga amin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa ny fidirana ifotony toe-pahasalaman'ny mpiasa miohatra amin'ny asa ataony afaka manome vonjy aina ho an'ny orinasa mpikambana ao aminy amity miroborobo araka izany ny fidiran'ny orinasa ho mpikambana fitonjato eo izy amin'izao fotoana izao tsy mpanao fitsarihana ny orinasa tsy akory izareo fa amin'ny fitidiana ataony kosa no nahafantarana fa misy amin'ireo orinasa no tsy manaraka ny fentoky ny fahasalaman'ny mpiasa. Ao anatin'ny faninanana amin'ireo sehatahaka tsy miankina izao fananganana dispensaire vaovao eto Antanimena izao hoy ny ministry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy nandaniana vola 700 tapitrisa ariary iterany ezaka vita kosa ny taleny ny kabinetan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka enina isanjato ny karaman'ny mpiasa no tsara ny fitsaboanato ny iray isanjato avy amin'ny mpiasa ary ny dimy isanjato kosa alohan'ny mpampiasa. Dingana iray lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny faritra no vita ny amorony mani ny 10 Jolay 13 lasa teo tamin'ny alalan'ny fraty na ny rasom-panajariana ny tany. Ny tsara tokoa fakantahaka koa mba ahafahany tsirairay mahafantatra sy miaina ao anatin'izany indrindra no antony atikasa izay notomposaina teto amin'ny toerana iraisam-pirenena ifato. Atikasa ito moa zany dia izahay amin'ny faritra amorony mihitsy no tonga any aty ary sorana ny ministera no atao hoe fanampiana ny coopération suisse famantanana vola miaraka amin'ny SADC natao izy ampahafantarana fa vita tao amin'ny faritra amoromani tato anatin'izao zao natao hoe schéma régional de l'aménagement du territoire ary nanampiarahana azy ity dia mba hiatsiny ireo famasy vola iraisam-pirenena ireo firenena zay mpiara-miasa Madagasikara hoe andao hiasa any faritra amoromani ary nentona ihany koa ireo kosandraiky enidy ny ministera sy ireo fanapakevitra eto amin'ny firenena hoe mba hitodika any amin'ny faritra amoromani satria tsy vitana isan'ireo mianatanteraka anio drakom-panajariana ny tany io fa iarahana misala aty amin'ny privé ary ampahafantarana ihany koa fa ifandray tanteraka amin'ny atao hoe drakom-panajariana eo amin'ny service national io drakom-panajariana eo ny faritra amoromani. Nidira manokana ary nanaita ny rehetra mba hiara hiasa amin'ny faritra amoromani amin'izao ezaka vitan'izao ny coopération suisse tamin'ny alalana Andriamatoa Nicolas. Ny coopération suisse izay isan'ireo angadina nanana izao rafi-panajariana ny tany izao miaraka tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany. Araka ny fantatra ihany koa dia tsy mbola nampisahatra ny fandaharana asany mihitsy tato anatin'izay krizy izay ny coopération suisse fa vao mainka nampitombo izany teo anivon'ny ministera sy ny faritra.
Fanatevenana ny fahaiza-manao sy ny fiara-miasa efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izao no natao io hariva io teo anivon'ny polisy-pirenena sy zandarmerie-pirenena ary ny tampandrarany fitsarana misahana ny lalàna mifehy ny fandikany dalàna eo anivon'ny famahivolana sy ny rara-panjakana. Misy ihany koa ny fanaovantsiny eo anivon'io asehatra asa io ny 20 martsa ho avy izao ka ny fandrafety ny taratasy no andrasana amin'izany. Tonga teto avokoa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy-pirenena sy ny zandarmerie-pirenena ato anatin'ny faritra Lalamanga. Nandritra izao fiarana izao dia voaresaka teto ihany koa ny olana matetika misy eo amin'ny polisy-pirenena sy zandarmerie-pirenena, olona izay ovahana tsy ho ela satria mifampiankina ary mifampitohy ny asan'ny polisy sy ny zandary. Voaresaka teto ihany koa mikasika ny bomba artisanale izay miseho tetsy Marimasay. Panasarana, Panasarana, fiara-miasa eo izay ny tena amin'ny ankapobeny efa fahasan'Antananarivo resahana dia nalà tamin'ny andraikitra fahasan'Antananarivo zany ny olana amin'ny fiara-miasa dia fara amin'ny fiasorana convention. Amin'ny 20 marsa ho avy izao dia hita amin'ny fanaovantsiny ny fiara-miasa eo anivon'ny polisy-pirenena sy ny zandarmerie-pirenena. Gadina teny vato androany tamin'ny iray ora sasany ramatoa Marie Eveline Petrin-Dary tanen'ny CNU Afrique na Centre d'Information des Nations Unies maneran'ny Afrika manontolo izay miara-miasa misampandarany firenena mikambana misana serasera sy ny fampanalam-baovao maito Madagasikara. Fantatra tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety teny vato fahezana hatrany ny anatsarana ny lafiny serasera eo anivon'ity ivitoerana ity sy miasa fanaovan gazety amin'ny ankapobeny ka isy no izany ny fifanakalozana mahakasika izany eo amin'ireo rantsana maro ao amin'ny fampanalam-baovao ny firenena mikambana eno amanjery mpanjakana ary ny fianakaviam-be ny fikirakiran'ny serasera. Fianana maro no miandry azy amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao izay aharitra Irlande ny asabotsy izao ny tenany no andao any Madagasikara. Misarana amin'izay vaovao ny fifandraisana iraisam-pirenena izay ny 30 minitra ny sogadina isan'Alahady tahaka izao amin'ny herin'indray.